Miarabantsika rehetra izay manaraka ny fandaharana aloresahana hanao sehatra eto amin'ny fahitalavitra Record Madagasikara amin'ity alina ity. Na ho antsika izay manaraka ny fahitalavitra izany na ho antsika manaraka fandaharana amin'ny alalan'ny page Facebook Record Madagasikara na any amin'ny YouTube ihany koa dia asany ampanajana isika hiaraka aminay ato anatin'ny fandaharana mandritra ny ora iray iarahana amin'ny fandaharana ity. Nosafidiana manokana ny vahiny izay tondra ny heviny ato anatin'ny fandaharana ao amin'ity alina ity hoe tanora izay tena nitolona nandray anjara fototra tamin'ireny tolona nanomboka tamin'ny septambra 2024 ireny ary dia mbola hita maneho hevitra hatramin'ny androany mahakasika an'izay hoe fiainam-pirenena sy ny faharesedahatrany eo amin'ny firenena izay. Rariny loatra satria tato anatin'ny fotoana maromaro izao dia ataontsika hoe miverina ny teny mafy indray ireo tanora izay tena hoe nandrehatra ny afo nitolomana tamin'izany fotoana izany ka nahatonga ny fiovam-pitantanana teto amin'ny firenena dia anairantsika ihany koa ny sainy ny mpitondra fanjakana sy ny tompon'andraikitra isan'ambaratonga ny amin'ny hoe enoy tompoko ny zavatra izay tian'ireo tanora ireo ambara ary izay no antony nahatonga antsika hoe nisafidy tsy atao debana ady hevitra ifamaliana ny fandaharana amin'ity anio ity fa natao fotsiny anehoany ny tanora an'izay heviny eto amin'ny firenena izay dia misy hoenony ny rehetra izay. Jonathan Malagasy no miaraka amintsika izay moa no afantaran'ny mpanaraka anao any anatin'ny tambazotra tserasera any. Miarabanao tompoko tonga sy eto amin'ny plateau any aloresahana anao sehatra eto amin'ny Record Madagasikara. Miaraba tompoko. Ankasitrahany ianao naneho fahavononana nanaiky vahiny ato anatin'ny fandaharana hitondra an'izay hevitra ao izay satria ataontsika hoe somary mafapana ihany zava-misy amin'ny resaka fanehoan-kevitra eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia isaorana ianao tanora tondra an'izay fahavononana izay hitondra ny hevitra eto amin'ny fandaharana. Raha somary iverenako kely ny zava-nisy tamin'izany fotoana izany sy ny hoe antony nasananao ato anatin'ny fandaharana dia ho an'ny mpanaraka ny tambazotra tserasera aloha dia hoe Jonathan Malagasy ilay mpaneho hevitra isan'andro ao anatin'ny page Facebook no mety fantatra izy ireo. Ho anay mpanao gazety kosa izay nanao terrain tamin'ireny fotoana nisian'ny ataontsika hoe tolona tena namaivay ny fanandrina tamin'ny mpitandro filaminana dia hitanay saika isan'andro ianao teny an-kianja teny ary rehefa vaky ihany koa ny 13 Mai dia nandray fitenenana ianao teo amin'ny podium ny 13 Mai teo ary dia mitohy amin'izay hoe fanehoan-kevitra ao isan'andro aty amin'ny tambazotra tserasera izay. Rariny loatra angamba raha hoe ampafantarinao ny mpanaraka ny fandaharantsika aloresahana anao sehatra amin'ity alina ity hoe iza marina moa Jonathan. Voalohany indrindra aloha izany dia mamerina ny fiarabana dia misaotra betsaka ny record nandray ahafahana maneho hevitra izany. Raha tsy misy ny sehatra toy itony dia matetika adino ny tanora. Ny olona efa lehibebe foana no mahasehatra matetika dia misaotra betsaka anareo ny safidy anay. Dia iza moa za Jonathan Malagasy. Mpitolona nandeha tamin'ny conviction tamin'ireny fotoana ireny tsisy hoe tsy ao anatina toko politika na fondran'ny Z sy ny ohatran'izany satria naninona tsy niditra atao satria mba hialana amin'ilay fandriky hoe ny olona matoa miditra ao anatin'ireny fondran'ireny dia katsaka plasy politika na ohatr'izany. Dia ny anahy izany ny faharesendahatrako hoe za manokana mitaky ny tombotsoan'ny amin'ny vahoaka, mitaky ny rariny sy nitsiny eto amin'ny fanjakana dia tsy voatery miditra ao anatin'ireny fa efa miteny dia ampy anahy izay. Dia na tamin'ny tolona ary tsy hakiandry andro hoe niandranizana niandraniza fa narary tena hoe narary tsy zaka ny iainana teto Madagasikara teto. Tao anatin'ilay zava-nisy tamin'ny fitondrana teo aloha ny fanabadona ray dia teo konkoa ny fahalalahana amin'ny teny miampy ny tena hoe tsy fandehana ny rafitra rehetrarehetra dia tena narary dia isan'andro tonga dia mandeha fotsiny migrevy ihany tsisy hoe ina fa dia lasa fotsiny tsisy fampitoana akory ary dia izay. Izay Jonathan rariny loatra raha fantatry ny mpijery aloha izay fa mba tsy isiany hoe miteny fotsiny eto izahay dia misy vidéo ity ndeo raha antsika aloha ny vidéo voalohany naneho ny Jonathan tena hoe teo
mpifanandrinana tamin'ny mpitandro ny filaminana mihitsy teo amin'ny manoloana ny tunnel Ambojatovo teo dia hoarantsika kely izay vidéo izay technicien raha ohatra ka voninao ny vidéo voalohany. Mbola teo amin'ny manoloana ny tunnel teo ihany ty vidéo faharoa arahantsika ity mba tena anehoantsika hoe tena anisan'ireo ilay tanora ny tolona sa niatrika teny Ankianjateny no nasaintsika hitondra ny heviny ato anatin'ny fandaharana amin'ity anio ity dia hoarantsika indray aloha iny. Reny vidéo narana teo reny Jonathan tena hoe maneho anao irery dia miatrika mpitandro ny filaminana amina metatra vitsivitsy manoloana anao nisy tahotra ihany hoe tamin'ireny fotoana ireny sa tena hoe mbola nentin'ilay hoe hafanapo matanora dia natrehana teo aloha izay mety ho fitraika vetraka teo. Tamin'ireny angamba tena hoe hito aheto dia sy ataonareo. Ilay tahotra loatra ny adiny tanteraka mihitsy ary iny izao reny vidéo reny ilay tamin'ny andro voalohany indrindra fa raha mbola misy korotana na sahotaka dia tsy maintsy eo akaiky eo za mahafantatra ny tenako dia za mahasahy miteny hoe za combattant ao anatin'ireny zavatra ireny ary tsy ohatran'ilay tanora sasany hoe maka selfie dia mody satria tena betsaka ary ireny moa izany tamin'ireny tena hoe hogahoganay tena ireny moa izany ilay tenitenena hoe nareo ve ahoana inona ny atongavana aty ohatr'izay fa za zany tsy tao anatin'ireny fa za tena narary anahy ny zavatra niainako teto dia tena hoe za zany mieritreritra foana hoe inona no avin'ny taranaka dia izay foana ny tsinjoviko hoe raha izao ange no mitoika inona no hiasa mafy be andro hoany nefa tsy sura hoe manakohanina akory ny taranaka ao aorianao dia izay zavatra izay tena nampirisika anahy dia hoe raha mbola miaina aho zany kanefa ny taranako tsy aina dia inona moa no dikan'ny ainaako dia adino ho azy hoe kay moa basy ty manoloana anao ty dia izay. Mety fantaniana kely manetitia kely mandala ao tatsaiko ihany koa hoe nanahoana ny atrehan'ny olona akaiky anao sy ny fianakavianao anio tsy natahotra ve hoe mba mipetra tsara ianao Jonathan fa ianao nge ho faty hely. Neninay angamba na mbola hariva dia isan'andro dia inona ny ale any ianao hoe atalatala dia za tena ozy izy hoe raha maty dia maty. Maty ho an'ny tanindrazana raha teny. Raha maty dia maty fa izy moa tamin'izany tondram-bavaka aiza izao izy moa izany rehefa miantso dia aiza ilay brikila ty. Izay ilay mahareny izay fa nisy fotoana kosa aloha tena naratra ianao tamin'ireny fotoana ireny misy vidéo ity dia hoarantsika kely eo amin'ny 20 sekonda eo nampisehonao ilay tena mbola vao tao anatin'izay faratra amin'izay mihitsy ny raisina ny tanana voalohany hoarantsika aloha ilay vidéo dia resantsika rehefa avy hoe nanahoana ny fitrangany. Taiza tamin'ny fotoana ohatrin'ny ahoana tao anatin'ny tolona Jonathan iny ianao naratra voambaly? Alakamisy mialohan'ny sabotsy PRRM nandray fahefana zany ilay nanavitra ny tolona moa zany dia izy iny nitranga teo Bevelantanana teo amin'ny maternité moa zany dia le vao encadré le hoe ndray mivoaka aty amin'ny Antenimiera ndray mivoaka aty Anosy dia ndray mivoaka ny Mahamasina misy sampanana anankitelo izay teo dia za le ho any amin'ilay mivoaka ny Anosy no voatifitra. Za zany nieritreritra hoe vizena manokana tamin'iny satria za zany nakasisiny andeha haka vato no voatifitra. Raha ohatra zany hoe dans la foule zany izy no nitifitra ka hoe olona maro be ny teo alohako teo dia normal le izy hoe nanaparitaka izy dia fa za zany nakasisiny andeha haka vato fotsiny dia pa. Mety amin'ilay hoe maha leader anao tamin'izany fotoana izany ve nieritreretinao azy sa mety efa niremarkena zany ianao? Eny remarkeko za sady mitabataba no tena ndao salahy vehivavy maka vato hoe lehilahy mitoraka dia mety hoe izay. Dia ankoatran'izay konkoa ho an'izay miteny hoe voile lacrymogène mba halako mihitsy ny mahaino an'izay zavatra izay
satria lacrymogène zany ve tokony hoe hiditra any anaty vatana. Misy miteny hoe balaka otrso le izy, balaka otrso ve dia hiditra anaty vatana, balaka otrso ve dia ho hitany échographie, fa bala tena bala le izy. Efa nesorina moa zany izy iny sa nanao? Le izy najanonao fa izay no hitan'ny mpitsabo hoe mahatsara kokoa anazy satria akaiky ny carotide le izy. Dia raha operena dia betsaka ny risque mety hoe grave. Misy teo amin'ny tarehanao ihany koa nisy nandalo teo amin'ny tarehy. Dia teo moa rovitra be dia nizairina fa efa sitratsitrana izy io. Ity vidéo manaraka ao rahantsika ity dia vidéo nataonao rehefa tonga teny amin'ny hôpitaly ianao efa voaray an-tanana ataontsika hoe voalohany ihany fa tsy tena mbola nisitraka fitsaboana. Dia ho rahantsika vetivety aloha raha vonona ny sary ao amin'ny teknisianina dia vidéo fahaefatra izay maneho an'i Jonathan tany amin'ny hôpitaly ary ny zavatra nambaranao tamin'izay fotoan'izay. Saotra betsaka manokana an'ireo izay nitifitra ho ela velona anie anareo. Saotra betsaka manokana ny Croix-Rouge namonjy antsika. Za tompoko dia mivizana manokana mihitsy satria za naka sisiny any. Za rerany teo amin'ny sisisisiny teo dia nefa fony. Misy olona mifofo mihitsy any aiko. Efa fantatra hoe tsy zakanareo ny zavatra teneniko anaty Facebook sy anaty TikTok. Kanefa zao raha ako latsako izao any mbola misy bala ao anatin'ny vatako amin'izao hoe tsisy chirurgien konko. Tsy haiko hoe ahoana ny fandehan'izay tsisy chirurgien. Dia miafy aloha izany izao, miafy ato. Ho anà ny paracetamol fa tsy maninona izany. Niny nataonay daholo anontany zanaka ka sao dia lahy mieritreritra. Sady rovitra io tarehako nidira amin'ny bala ny anatiko any rehetrarehetra. Ka izao misy miteny hoe lacrymogène no navoana tsisy aktifitra bala tena izy izany any ankanja. Io asehoko ny radioako. Tsy marina ny fanodikotinam-baovao. Tena mitifitra amin'ny bala tena izy ny any ankanja. Filoham-pirenenanay tena mamono anay. Tena mamono. Ka ny androany ny rahako latsaka raha malagasy iny. Asiana vidiny. Forsa be konkoa an'ireo rehetrarehetra izay eny ankanja. Izay mitolona ho amin'ny tsy mety eto Madagasikara. Tsy anaiky lembenana amin'izao tsika. Mila miala io ratsy velona io. Mpamono olona io. Mila miala. Fahavaloko. Tsy haiko na hitovy hevitra aminareo na tsia. Fa fahavaloko izay olona mbola mifandraraha amin'io. Fandraraha amin'io. Tsika n'izay. Betsaka tsika teo ny naratra. Na io aloha mbola mila didiana. Tsy haiko na ahoana ny toyana fa raha rotiko ny fotoana anaovako an'ity vidéo ity. Apitapitao any. Iny nambaranao iny Jonathan somary nitana ny sainy rehetra nanamafy moa ianao tao anatin'iny hoe tena balle réelle nahazo anao ary nokendrena manokana ianao tanora mpitolona. Ny antony nandefasantsika an'iny dia raha amin'izao fotoana izao ianao teo milaza hoe miendrika fifofona ny ainao mihitsy ilay zava-nisy tamin'ireny fotoan'ireny amin'ny maha-tanora nitolona anao. Izany hoe tamin'izany fotoana izany ve izany dia efa nisy ny fifofona aina mpitolona teny an-kianja ary raha ny fahitanao azy amin'izao fotoana izao amin'izao mantsy miahiary ireo tanora izay samy teny sy mbola maneho hevitra ny amin'ny hoe misy ihany koa endrika fifofona aina tanora maneho hevitra ohatran'izay. Mety hitovy ve ny raison-ny hoe ny antony tamin'ireny fotoan'ireny mety misy fampitahana azo atao ve raha ny zava-misy tamin'ireny sy ny zava-misy amin'izao fotoana izao raha ny hevitra manokana? Ataoko hoe valiako amin'ny lafiny roa angambany. Voalohany aloha raha ataoko hoe neutre dia logika ilay izy. Satria izay mpitarika foana no visena dia amin'izay mangina ny ambiny. Raha neutre. Raha tsy neutre indray dia miteny hoe io misy olona tena miaro ny fanjakana, miaro ny intérêt-ny. Dia mampiasa par tous les moyens izy hampanginana an'izay mahasahy maneho hevitra. Izay mahasahy mitarika. Izay fotsiny. Ianao manokana inona no tena nandrasanao tamin'ireny tolona ireny ianao teo efa somary nanazava ihany hoe nisy etaetanao manokana nisy zavatra tena hoe narary ianao inona no tena nandrasanao rehefa hoe une fois miala teo amin'ny fitondrana ny filoha teo aloha Andry Rajoelina tao aorianan'izay inona ilay sary tena nandrasanao tamin'ny tolona? Izay fanontaniana izay angamba naovako exposé kely raha tsy mampanino. Rappeleko kely aloha hoe inona ny tanjon'ny tolona. Amina manokana dia mizara telo ny tanjon'ny tolona.
voalohany indrindra fanofana rafitra. Dia ny faharoa ny resaka fanalana ny association des malfaiteurs na hoe fikambanan'ireo mpanao ratsy eto amin'ny firenena. Dia fahatelo fanatsarana fiainan'ny malagasy. Ao anatin'io zany le fanatsarana fiainan'ny malagasy io ny resaka le délestage, le motifa voalohany indrindra ny dinana teny an-kianja. Dia mba hamaliko an'izay fanontanianao izay hoe inona no nandrasanao dia aloha valiko tsirairay zany indreo. Voalohany indrindra ny amin'ny resaka amin'ny fanovana rafitra aloha. Dia misy discours ny prime ministre ny teny hoe toe-tsaina aloha novaina vao afaka manova rafitra. Za moa tsy resy lahatra amin'izany satria ohatra misy fotoana mieritreritra zany hoe omby ve vao sarety sa hoe sarety vao omby. Dia ohatra ny mampamebe anazy zany satria normalement tsy anjaran'ny mpitondra no manova toe-tsaina zany. Fa ny anjaran'ny mpitondra dia mametraka rafitra ahafahana manova an'izay toe-tsaina izay. Exemple tsotra be zany le izy. Raha ataoko hoe rafitra no afaka manova ny toe-tsaina dia marina zany raha amiko manokana satria rehefa misy gasy gasy zatra mpanao kolokolo ohatra, zatra manao kabraraka, rehefa tonga any andafy nge olombelona daholo e. Ary tena iny tena nahafinaritra anazy fanehoan-kevitry ny olona atao anaty commentaire zay ary tena resy lahatra amin'izay hoe maninona zany ny gasy rehefa tonga any andafy mivadika resy lahatra, mivadika lasa ohatra ny hoe olombelona be tsy mpanao kolokolo sy ohatran'izany. Ce qui veut dire zany ny rafitra eto tsy miankadre tsara ny olona mba ahafahany tena olombelona. Dia faharoa inona zany le rafitra? Rafitra zany azo adika hoe système. Dia inona zany le zavatra hovaina? Dia be dia be ny zavatra afaka hovaina. Rafitra juridika ohatra na rafim-pitsarana. Io zany jerena tsara hoe mila hovaina io satria matetika ny fitsarana sady tsy atokisan'ny olona no lasa feno kolikoly, ny olona manana ny rariny tsy sura hoe tsy ho voagadra rehefa anatin'ny fitsarana. Dia dikan'izay mila hovaina zany hoe iza mifehy an'ireo mpitsara ireo, iza manara-maso an'ireo. Izay zao anatin'ny rafitra hovaina. Rafitra tsotra be izay zavatra teneniko izay. Dia raha resaka indray hoe rafim-pampianarana isika. Amin'ny fomba ahoana? Amin'ny fomba ahoana ny anaken'ny sainao an'izao hoe eto Madagasikara naraisinao mpianatra gestion ohatra. Rehefa vita zany ny fianarana afaka baka, raisina mpianatra gestion mpitantana zany 1200. Dia raisina ho technicien eny amin'ny polytechnique 120 isaky ny eraky ny branche rehetrarehetra ao. Tsy logika zany e. Dia eo zany mampatonga ilay olona mieritreritra hoe ilaina ve ny fianarana sa tsia? Dia ampadoina amin'izay ny eto Madagasikara. Amin'ny fomba ahoana koa ny eritreretanao an'izao hoe eto Madagasikara zany ny député izay balarora mahay miresaka fotsiny dia ireny no lasa député. Dia ny olona tena mianatra tsisy afitsoka avy eo ny ampitso, tsy mahita asa. Dia izay ny ilaina hoe inona ny ilaivana ny rafim-pampianarana mitondra makaizy ity fampianarana eto Madagasikara ity. Dia ny rafim-piarahamonina indray efa hita be raha mahita ny sécurité ato an-tanàna. Ny dalo any aminay any andrefana any tena mila ho isan'andro mampitandrina mihitsy manao menace fa tsisy ninona vita mampitandro ny filaminana. Eny e, miaramila anankiray no mamerina isaky ny tanàna ohatrohatr'izay ny situation eto Madagasikara. Dia ny situation récente zany zao na hoe trangam-piarahamonina voaingana indrindra ilay tany Voaemara. Dia raha ireny zavatra ireny no jerena dia tsy matoky ny fiarahamonina amin'ny rafitra misy zany, ny mpitandro ny filaminana tsy atokisan'ny fiarahamonina. Dia ny dika zany mila fanavaozana, mila fanovana moa zany. Ilay fanavaozana tsy haiko hoe izay ve ilay izy. Dia ny fanalana ny association des malfaiteurs zany na hoe fikambanam-panao ratsy, io tonga dia ilay nedivana io raha raisina pratika io tonga dia hoe miala Ravatomanga. Izay ilay resaka. Ravatomanga et compagnie moa zany ilay izy. Dia les députés mpangala-bato. Misy député tena farak'izay tsy tiany ny vahoaka. Tsy hanonona anarana fa misy tena manao abus de pouvoir teo. Tena vao miteny zany dia kivy daholo ny malagasy rehetrarehetra. Ireny zany
satria efa fantatra hoe tsy ny vahoaka no mifidy anazy. Reny zany zao le mpanao ratsy tokony asorina. De système be da be. Teneniko mihitsy hoe système le izy natsanga ny fitondrana teo aloha hangalarana. Na ny resaka alabato zany na ny resaka fanadiovana, ny resaka blanchiment d'argent, tena hoe henjana ny zava-misy teto. De reny zany za aloha nitaky an'ireny. Tsy haiko ny hafa raha d'accord amin'izay fa zany aloha tena vetivetesana zany raha teny an-kianja. De avy eo ny point fahatelo zany fanatsarana ny fiainan'ny malagasy. De iny le jiro, le délestage. De avy eo ny PPN koa mazava ho azy tena henjana. Eritrereto hoe tao anatin'ny fitondrana Andry Rajoelina mialatsiny. Ao anatin'ny taona iray tsisy fotoana fidina mihitsy ny vidina voatabia ohatra. Midika zany fa misy mifehy ny économie eto Madagasikara. Zany hoe misy mifehy ny vidim-bokatra. Ny tantsaha ve dia tsy hamokatra mihitsy ao anatin'ny taona iray hoe tsisy surplus, zany hoe misy fotoana fitoban'ny voatabia eny an-tsena. Kanefa na nitobaka ara dia tsy nihena mihitsy ny vidina voatabia anatin'ny taona iray. Zay le izy. De ny lalana ohatra tamin'ny andro fitondrana teo aloha eto Madagasikara simba daholo ny lalana rehetrarehetra. Ny lalana eto Madagasikara lavaka misy lalana. Zay ngamba malaza anazy kokoa. De ny solution teo aloha, za zany tena marary ahoana moa tsy hamparary an'izany. Solution teo aloha manamboatra tsy haiko voie rapide angamba filazana iny fa tsy autoroute. De anankiray quelques dizaines de kilomètres de tokanana de mieritreritra izy hoe tena navita lalana teto amin'ny firenena. De ny ambiny nefa simba daholo eraky Madagasikara. De zay zavatra zay zany fanatsarana ny fiainan'ny malagasy. De ny fambolena moa zany, ny fambolen'ny tantsaha zany efa tsy tenenina intsony. Tamin'ireny zany ny tantsaha sady maty mivaribokatra, maty mividy masomboly. De raha tenenina amin'izay zany hoe vokatra izay rehetrarehetra izay. Inona amin'izay zany ny tena niandrasana tamin'ilay tolona. De za aloha raha ny fahitako anazy tsy afa-po amin'ny zava-misy amin'izao, tsy afa-po. Hafahafa be ilay zava-misy eto Madagasikara. Voalohany amin'ilay resaka fanovana rafitra. Raha zay zany ny objectif an'olona de inona ny zava-nisy? De ny zava-nisy de discours izy PRRM hoe tsy afaka manova rafitra. De tsy hitako moa izay tenena hoe inona zany nantony nandraisana fahefana raha avy eo natokisan'ny mpitolona rehetrarehetra ianao de nandray fahefana ianao de azonao ilay fahefana de izy ianao tsy afaka manova rafitra. Nefa tena ny irairana tena kianja ovay ilay rafitra miala Rajoelina. De rehefa azo ilay zokiny andimby ilay izy le zoky moa fomba fiteniko foana. Rehefa azo ilay zoky mandimby ilay izy de hoy izy hoe tsy afaka manova rafitra. Ka ilay tsy afaka manova rafitra azo raisina amin'ny lafiny roa. Na hoe tena tsy afaka tanteraka radical ilay izy, hoe zay fikanareo eo fa tsy afaka hovaina io. Na hoe mba misy ihany ny volonté mampiseho hoe efa miezaka zahay. Fa ilay izy tonga de le catégorique aloha ny hitanay. De za mampatonga ny menimenina hoe fa inona nandraisana fahefana raha toa ka tsy afaka mamaly ny fitakiana akory. De akamantatra be konkoa ny zava-misy amin'izao hoe fitondrana manao ahoana marina moa zany le miseho. Intérim ve sa teteza mita? Mizara roa le izy. Raha teteza mita zany de ny tokony himasoa an'ity fitondrana ity de ny ahatongavan'ny fifidianana. Zay le izy. De avy eo raha intérim kosa izy de mpisolo toerana fotsiny ihany, zany hoe mamita ny mandahan'ny Rajoelina. De dikan'izany afaka mandray fahefana mifanaraka amin'izay araka ny lalam-pandrenana moa zany. Fa le izy zany le intérim mandrisika be ao anatin'izay hoe mbola afaka hiverina ve Rajoelina. De zany mametraka mampametra-panontaniana. De zay mampatonga anay miteny hoe tsy afa-po. Zavatra ny andrasana, fanovana rafitra ny zavatra misy
tsy afaka manova rafitra. Dia zay ve zany le hoe ny divana teny Akanja dia manjary atao tsinitsinina zany le tanora amin'izao. Ohatran'ny hoe nisy olona zany nandatsaka raha teny Akanja, olona maratra, misy olona isan'andro tsy miasa mba hoe hovay le rafitra. Dia avy eo rehefa mandray fahefana anao dia tsy afaka. Ohatran'ny hoe fanaovana tsinitsinina zany aminahy. Dia eto aloha tonga dia raroatiko miteny hoe misy iteny hoe mpanakorotana Amerinandrajoelina. Reny ve ny vidéo teo raha araka ny jerentsika teo? Reny ve ny zava-misy? Dia zany le Amerinandrajoelina eo. Fa za mitaky an'le tena le fitakiana teny amin'ny tolona, za zany ohatran'ny hoe vendrana be zany. Rehefa misy zavatra nampanantenana anahy hoe ty dia tsy maintsy inona ianao. Dia faharoa zany mikasika an'ilay fanalana vokatra nandrasana tamin'ilay ty fitondrana ity zany. Mikasika ny fanalana ny association des malfaiteurs zany. Député be da be. Tsisy nasorana teo. Raha tonga dia hiteny azy zany dia ohatra hoe aiza zany zao ny hoe fandraisan'ny fanjakana andraikitra mikasika an'ilay député tena mahasosotra ny vahoaka ireny. Ohatra zao hoe misy député zay any amin'ny boriboritany vadimy tena tsy tian'ny olona mihitsy. Fa zao izy miafinafina, mangingina any ambadika any. Dia ilay olona mpanao foana rehetrarehetra teo aloha ohatran'ny hoe averina tsikelikely ao anatin'ilay système, ao anatin'ity fitondrana ity. Dia zay mampatonga anay mampieritreritra hoe fitondrana fanavaozana ity. Sa tsy teneniko le terme anankiray iny. Zay efa malaza eny amin'ny faneho-kevitra rehetra eny moa. Dia hoe mila ravaina ny Assemblée nationale. Zany zao tokony ao anatin'ny hoe zavatra takiana satria ao anatin'io association Assemblée nationale io misy an'ilay association mampimeme be. Dia raha atao hoe mpisolo tenin'ny vahoaka ny atao hoe député zany. Matoky an'ireny député ireny ve ny vahoaka? Hoe tena atondra ny feony. Zay zao ny zava-misy. Dia avy eo betsaka avy ireo manao ny asany. Hoe tena député manao ny asany tsara ara-dalàna. Fa ny zava-misy teo dia ireo olona rehetrarehetra ireo ohatran'ny zarazaraina 4x4, zarazaraina andeha amin'ny ité fotsiny dia tsy manao ny asany, mangina. Very ihany 4,000 miliara rehefa avy eo tao anatin'ny. Voilà, raha nandray andraikitra tsara mihitsy ny Assemblée nationale dia fa ela zany ny destituer ilay fanjakana teo aloha. Ny vahoaka ve mangiry firy, ianao mpisolo tenan'ny vahoaka dia tsy hitanao akory hoe mamay ange ity zavatra iainan'ny vahoaka ity fa lozanao mitaingina 4x4 fotsiny. Dia ahoana koa nananken'ny sainao an'izao hoe misy député tsy mahay lalàna. Nefa izy mpanao lalàna. Mpanao lalàna ny député. Ny député zany tsy manamboatra lalàna zany, tsy manao fampandrosoana eny ifotony zany. Zany ny maire sy ny ambaratonga any ambanimbany manao an'izay. Na tonga dia raisin'ny fitondrana fohy be. Kanefa ny zava-misy ny député mizara koveta, mizara zavatra, manao zavatra tsy asany. Dia avy eo rehefa manao lalàna nefa kay tsy mahay lalàna akory, mamaky lalàna aza tsy hay. Dia zao konko député iantohana 20 millions d'ariary de carburant. Dia nefany izay rehetrarehetra izay tsisy ninina ataony. Ny vahoaka mijaly 20 millions d'ariary any am-paosiny foana isam-bolana. Zany ve moa tsisy ninina niova, azonao. Dia magaga konkoa hatramin'izao tsy nisy nikitika ny fananan'ny filoha teo aloha. Mampametra-panontaniana zany hoe misy dila politika mipetraka avy any ambadika any sa hoe ahoana tsy hitany. Raha hoe nasorona ny mafia normalement nge haverina amin'ny vahoaka ireny zavatra ireny. Ohatra natao tamin'ny Ravatomanga ohatra efa misy apahany eto antsika hoe zava-verina. Iny koa raha mbola apahany. Dia tsy misy manenjika manohy ny fiainana normal daholo ny eto Madagasikara. Dia raha mbola tohizako izay resaka izay dia azontsika resahana ve ny amin'ny ireo karana
mifiany energie atao Madagasikara ny arenan-kibon'ny tany misy an'le resaka hoe IST de aveo lasa tsy IST tampoka indray ora vitsivitsy taorinan'ny fotsiny de mampametra-panontany iny hoe raha ny fitakiana tena kianja ve zany ohatr' zay de inona zany ty zava-misy eto amin'izao ty misy manontany zao hoe ela ve zany pour sa contre ny fitondrana de valiako tsotra hoe mbola mandinika de amin'izao konkoa zany ny zava-misy raha hoe ao anatin'le fanalana ny association des malfaiteurs reny normalement tokony hoe ny organe de contrôle zany no tonga de misintona ny sainy maro zany hoe bianco samifine ohatr'izany mangina ekena hoe 6 mois zay fa misy tokony hoe minimum zany misy tokony hoe initiative kely mba hita taratra de zay ny amin'iny fa telo zany hoe ny tsara ve zany ny fiainan'ny malagasy zay konkoa zany vokatra ny andrasana ny tsara ve ny fiainan'ny malagasy de za zany tsy tia miangatra amin'ny tsara nisy fiatsarany ny fiainan'ny malagasy eny fa kely loatra zavatra isaritako ny sainareo de hoe raha fahalalako anazy aloha fandaniako anazy de hoe le fitondrana teo aloha tena hoe iny zany tena hoe exemple ny atao hoe ratsy indrindra amin'ny resaka fiainan'ny vahoaka malagasy de ahoana moa zany rehefa zatra ratsy ny olona mazava ho azy fa raha misy fivoarana anankely aza de efa ampitenenana hoe metsara ny fiainan'ny malagasy ny jiro kosa aloha amin'izao tsy tapaka be ohatran'ny teo aloha tsony fa ny tsy haiko fotsiny hoe noho ny fisian-drano ve de rehefa tonga amin'ny maintany de verina indray ny vidim-bary voafehy fa tsy hoe voafehy hatramin'ny oviana de mitaraina konkoa ny tantsaha amin'izao hoe potika ny vidim-bary tsy ny vidim-bary ihany fa ny vidin'ny vokatra rehetrarehetra en général potika za moa zany tsy de hidirako lalina fa ry zareo mahay miregle an'izay ny dikan'izany zany misy le fanatsarana ny fiainan'ny malagasy fa kely tsarakaraka le nandrasana tamin'ny tolona de amin'izao konkoa zany zava-misy io situation avao e maro io vereniko resahana tsy matoky mpitandro ny filaminana ny olona donc zany mbola tena mitobaka loatra ny insécurité mitobaka ny tsy fahalalana tsisy fandraisana andraikitra tena hoe mahafa-po zany eto amin'ny firenena de mampametra-panontaniana zany le izy eto hoe malagasy ve zany ohatrany hoe tolotolorana kely rehefa mahazo kely ve zany de ampy rehefa mandeha ve ohatra ny jiro de ampy sahaza amin'ny malagasy firitapitrisa zay de rehefa mitaraina ve ny malagasy de lazaina fa te hanonga-panjakana zay le izy de no zany zavatra rehetrarehetra zany zany de tiako miteny hoe tsy mahafa-po analo ity zavatra miseho eto amin'ny firenena amin'izao ty de ozy izy ny olona miteny hoe voadimy volana zay mba mahandrasa tsy moramora ny manova rafitra mbola misy concertation nationale de za tonga de miteny tsotra fotsiny hoe ekena tsy moramora manova zavatra fa minimum asivo ary le intention hoe hita mihitsy hoe nde hanovo zay ty manomboka mikidika zavatra zany 6 mois zany farafahakeliny ny tany a Nepal tao anatin'ny 5 mois de efa niova daholo ny système efa nandray andraikitra ny tanora ny prime ministre ny zareo raha tsy diso 5 taona efa mena sihatra tsara zany ny tanora tsy miady amin'le hoe fanomezana sihatra ny tanora tsy hoe miady plasy raha miteny an'izany fa raha reo zokiolona nanino testio raha reo zokiolona nangorona harena hatramin'izay ve raha no iaho raha omena raha sorona atao makasisiny kely amin'izay fa soloina an'ireo tanora izay manana conviction za mahita tsisy olombelona ohatra zao hoe nanendry ministra le ministra voatendry tsy hoe manana expérience hatramin'ny voalohany
fa misy critère atao ny safitiavana anazy ho minisitra. Za zany mahita hoe manomboka izao dia fahadiovan'ny olona anankiray no tokony hijerevana anazy sy hametrahana anazy toerana amin'ny toerana anankiray dia miampy ny conviction ny faharesen-dahatra. Satria raha expérience zany ny olona efa filoham-pirenena ihany ve zany no tokony ho filoham-pirenena fa misy zavatra betsabetsaka tokony jerena dia za konkoa zany marary amin'ilay hoe ny tanora taretena hoe tsy manana expérience mipetra tsara voilà dia mangina ndana mianatra marary anazy zavatra rehetrarehetra izay dia misy an'izany zavatra rehetra izany ary inoko fa tsy zareo no mahatsapa an'izay dia ozy izy hoe normal ihany raha mitady izy korotana ilay izy indrindra fa raha manao be marenina mpitondra izay angambany. Niniko tsy nitapahana mihitsy izay fanazavanao teo izay Jonathan mba hahafahan'ny mpanaraka fandaharantsika mahazo an'ilay lôjika tian'ny tanora ao ampitaina amin'ilay zavatra andrasana eto amin'ny firenena. Rehefa tena niaino an'i Jonathan teo izay sy mampifandray anazy amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia amin'izao fotoana izao zany voiziny eo anivon'ny fitondranany amin'ny hoe tsy afaka manova rafitra isika satria mbola mijanona ao anatin'ny lalam-pandrenana ary raha ny lôjika dia hoe 80% ny teti-bola izay miasa eto Madagasikara hatramin'ny fandaovana ny karama mampiasa-panjakana dia avy any amin'ny mpamatsy vola sy mpiara-miambina antoka iraisam-pirenena avokoa ka raha mandrava ny rafitra izay misy amin'izao fotoana izao izy dia mety hitarika an'izay hoe fanasaziana ka tsy hisy ny famatsiam-bola izay dia mety hiteraka olana eto amin'ny firenena. Rehefa niaino ny fanazavan'i Jonathan teo anefa dia afaka mahazo vezany izahay hoe tsy ilay rafitra ohatra hoe CENI na Assemblée nationale na HCC na Sénat dia tonga dia sorina. Izany hoe misy ilay vide constitutionnel mety atahorany fitondrana ilay tena andrasan'ny tanora fa hoe ireo ilay olona izay mandrafitra n'ireny rafitra misy ireny mihitsy no tianareo hovaina mihitsy hoe mba tsy ilay olona efa hita ny fomba fanaony teto amin'ny firenena sa ohatrany ahoana izay ilay fitakianareo izay. Za angamba tsy afaka hisolo tena ny tanora rehetrarehetra fa ny anahy fomba fijeriko indrindra fa rehefa tsy mandeha ny zavatra anankiray dia mandray solution radicale aloha satria tsy ho antsika rery le zavatra takiana fa ho an'ny taranaka faramandiny ka raha manao fototritsika izay moa ilay hoe refondation tena base raha manao fototritsika ka ohatra hoe kitoto kely ohatra biriky tany rapida be ilay trano dia mirodana dia izay valan'izay fanontanianao izay zany tsy tena manantena koa ianareo hoe tena tonga dia ravana tsisy ireo dia misy vide institutionnel izay ahin'ny mpitondra hoe atapaka ny famatsiam-bola ny fifandraisantsika amin'ny any ivelany sy ny sisa sa tena izay mihitsy fitakianareo hoe rehefa dia aleo hirosoana aloha izay dia tena manova mihitsy ilay rafitra fitantanana ny firenena. Tsarosarotra mamaly an'izany fanontaniana izany fa amiko manokana aloha ilay mametraka vide kosa aloha impossible. Izany zany satria raha mametraka vide tsika dia tonga dia ho avy ilay teo aloha hoe tsy mahay mitantana ianareo tsy mandeha amin'izay laoniny kanefa ny konkoa zavatra azo atao dia atomboka ilay zavatra. Ilay nambaranao teo hoe farafaratsy no misy hita hoe volonté misy rafitra maromaro mantsy ny tany Saint Jonathan teo zao ohatra hoe ny fitsarana, ny fampianarana, resaka fambolena, ny fitandrona ny filaminana. Dia nefa n'izay rehetrarehetra izay tsisy ninona inisiativa mandeha amin'izao sa tsy haiko raha mety hoe zany tsy maharaka fa tsy hitako aloha. Dia izay zavatra izay zany izay no ilaina mpitondra mahay mametraka zany hoe ahoana ny stratégie hatongavana amin'ity fitakian'ny mpitolona ity fa raha ny zava-misy normal ilay olona raha nonoana satria tsisy zavatra hitany mihitsy hoe inona ilay mba nitakiana izay fotsiny. Ary manahoana fahitany Jonathan manokana ny ilay napetraka hoe mandeha aloha ny fikaonan-doha-pirenena dia aorianan'izay fikaonan-doha-pirenena izay raha ohatra ka manapaka ny fikaonan-doha zany hoe ho ravan'ny ireo rafitra ireo dia ho ravan'ny ireo manapaka ny fikaonan-doha ny amin'ny lalam-pandrenan'ny repoblika fahadimy ialantsika amin'izao repoblika fahaefatra izao dia ao any anatin'izany no ametrahana ny fanovana an'ilay rafitra tediavina aminao ve tena
antenaina hitondra fanovana raha io fitondrana ny fitoanan-dom-pirenena atao amin'izao fotoana izao. Satria raha fahitantsika azy mantsy araka nambaranao teo tsy misy voakitika ohatra ny amin'ny resaka insécurité na hoetsy nosy be fotsiny ary tsika zany zao ohatra tamin'ny voalohany rehefa nieritreritra ny olona hoe manamboninahitra miaramila zany no mitondra ny firenena farafaratsiny tonga dia nikitiana ny amin'ny resaka disiplinina mba hita hoe fiainam-bahoaka eny fotony ny resaka fitandronan'ny filaminana tonga dia hita taratra hoe miaramila manamboninahitra zao no mitondra tokony matahotra ny mpanao ratsy sy ny sisa fa tsy misy hita izay dia izay mihitsy fe zany le tena andrasanareo hoe tsy any amin'ny lalana makany amin'le fitoanan-dom-pirenena satria raha io no tohizana dia mety mbola manana fotoana ametrapetrahana ny fanao politika hatramin'izay andro efa dinosaure politika izay efa hitantsika teto amin'ny firenena hatramin'izay. Tonga dia tsotra be fotsiny amaleko anazy. Za aloha tsy pour amin'ny tsy hoe za tsy contre amin'ny concertation nationale io. Alao andeha raha ohatra hoe izay no maharesy lahatra ny tanora satria be da be ny zavatra mitranga, be da be ny manipulation any ambadika. Fa raha fomba fijeriko manokana tsisy dikany fivoriana olona mihoatra ny anankitelo zany tsy mitondra vokatra zany. Concertation nationale ilay izy dia tena nationale tokoa. Olona aman'arivony ao anatin'ny CCI. Hevitra olona aman'arivony zany ahoana ny traitenao an'izay. Mety misy tsy miteny kory ary amin'ireo. Tsy logika ilay izy. Tsy mandeha logika kory zany zavatra zany. Avy eo miala tsiny fa ny zavatra hitako zao misy manao tononkalo. Raha-pirenena ilay izy dia amin'ny alalan'ny tononkalo no anehoana hevitra. Dia izy hoe nga kilalao izy ity. Tsy hoe tsy tia tononkalo na ohatr'izany fa tsy sentiment nge mitondra firenena fa saina. Zany zany zavatra ridicule mandeha miteny fotsiny kory ireny olona rehetrarehetra ireny. Zao tsy mety. Ahoana inona ny garantie fa tena tanteraka tokoa, tena ovaina tokoa ireny olana tenenin'ny ankizy tsirairay rehetrarehetra ireny. Dia tsy voazao koa zany tsy voa tamin'ity moa zany concertation fa efa nanomboka loloha dia efa tany fa tsy maharesy lahatra. Mahitsy be ohatr'izay fotsiny. Efa tara ve Jonathan raha izao vao ataontsika hoe tapa-kevitra tena hiaino hiverina amin'ilay fototry ny fitakiana ny mpitondra fanjakana ny atao anatin'ity rafitra fanavaozana ity ary raha ohatra ka verina amin'izay izy amin'ny Jonathan manokana inona no tokony kitihana zareo voalohany zany hoe lahara-pahamehana mba ahafahana mahita taratra an'izay le hoe volonté farafaratsiny nambaran'i Jonathan izay makany amin'ilay hoe tena te hanova andreo rafitra izay tena efa tsy nety tamin'ny malagasy tao anatin'ny ampolo taonany maro izay. Dasy kely aloha iverenana kely tamin'ilay concertation teo. Ao zany misy olona ohatra hoe filopoky tany. Misy olona tsy haiko hoe ataoko hoe ohatra hoe chef d'entité na ohatr'izany. Ireo olona ireo nefa tsy garantie hoe tena manana ny compétence hafahana mampatonga any amin'ilay tena hoe zavatra takian'ny mpitolona. Zany hoe misy fotoana zany ireo lasa mivadika tora-po zany ilay fivorianao. Izay ny amin'iny. Mila olona compétent zany ao raha hanao concertation. Dia mikasika amin'ny fanontanianao hoe inona ny zavatra tokony kitihana voalohany raha ohatra hoe tena te ampiseho mpitondra fa te hanova rafitra. Dia ilay izy aloha mbola tsy tara. Mbola tsy tara raha ohatra hoe izao vao nanomboka ihany. Mbola tsy kifinareo ilay tolona tena temek'anjy amin'izao. Ka ny tanjona tsy hoe iza manana hoe qui a raison et qui a tort. Tsy izay ilay izy. Fa rehefa misy volonté zany hoe hanova. Ilay izy zany tsy afaka manao hoe orgueil hoe voakitika any amin'ny boko. Fa tombontsoan'ny firenena ny jerena dia izany resaka orgueil zany hoe izany nanana ny rariny dia raha hiverina satria diso dia tsy mbola tara zany mihitsy satria tombontsoan'ny firenena ny jerena. Dia raha hikitika an'io izy raha hoe tena hoe hitondra fampandrosoana amin'izay zany izy dia ny tokony ataony voalohany dia resaka fampianarana. Amiko izay fandraisan-dahatra tsy voatery ho marina izay. Fampianarana satria tena efa
Amin'izao zany ny fiarahamonina rehetrarehetra raha mamaky commentaire anao amin'ny Facebook dia ohatra zao ilay zava-misy ohatra tamin'ny Gazo teo tonga dia gasy tonga dia manambany hita mihitsy ilay toe-tsaina hoe misy fanabeazana mila kitihana. Misy fanabeazana. Dia ankoatran'izay konkoa zany fanabeazana konkoa zany ohatra hoe mba hampatonga ny rafitra anankiray ahafahan'ny tanora manana asa. Satria mety hoe tsy fananana asa koa ny mampatonga anazy miteny ohatr'izany. Dia izay zavatra izay aloha izay zany raha misy volonté hikitika an'izay dia tena fantatra hoe tena hampandroso tokoa ireto olona ireto. Dia avy eo moa zany miala amin'ny fomba fanao politika mahazatra teo aloha ohatra hoe resaka populisme zany zao tsy ilaina zany. Miverina ny hoe mitety faritra dia maka artiste sy ny sisa. Mampalahelo. Zay. Ty fanontaniako tiako apetraka aminao amin'ny maha Jonathan anao, amin'ny maha tanora anao. Marina fa tsy asolo tena ny tanora ianao fa ny hevitra manokana. Amin'izao fotoana izao tato anatin'ny fotoana lavalava izao dia ataontsika hoe mampatahotra ny zava-misy eny anivon'ny ady hevitra indrindra fa any amin'ny tambazotra serasera na eny amin'ny fiarahamonina eny mitady hipetraka ilay fambolena adi-poko na fivoizana foko amin'ny fitantanana ny firenena. Mety tsy mazava amin'ny malagasy ihany koa amin'ny ankapobeny resaka hoe fédéralisme satria mety mieritreritra ny sasany hoe aleo zany rehefa ny eto andrenivohitra ny aty ambonivohitra ohatra dia hoan'ny merina ohatra izay rehefa ny ary ohatra dia aleo hijanona ho anay ao ihany sy ny sisa. Ianao manokana manoloana ny resaka hoe fandrangitana adi-poko ireny manahoana ny hevitrao? Zavatra tena marary amin'izao nefa mandreraka be mieritreritra anazy. Voalohany aloha resaka compte fake. Any anombohako anazy. Izany compte fake izany fomba fiasany teo aloha. Dia mahagaga fa amin'izao misy compte fake miaro ny fitondrana. Raha raisiko hoe neutre dia ataoko hoe mety hoe ilay mpanohatra ihany mamorona compte fake mody miaro ny fitondrana na ratsiana ny fitondrana. Fa raha tsy neutre dia tena ilay fitondrana zany manao compte fake. Za isan'andro vao miresaka fanaratsiana ny fitondrana. Tsy hoe fanaratsiana moa zany fa vao kritikena. Nefa ny filoha ny teny hoe teneno izy tsy ora ohatr'izany. Fa vao miresaka hoe misy zavatra tsy mety eto amin'ny fitondrana totitra commentaire na compte fake dia mampiomehy rehefa manaratsy an'ilay teo aloha dia totitra commentaire compte fake ny teo aloha. Dia misy fotoana compte fake samy compte fake mifamaly. Dia ozy izy hoe ahoana ary ty zava-misy ty. Mitovy ny fomba fanao zany. Mitovy ilay fomba fanao. Dia zavatra tena mahalasa ny saiko zany hoe amin'izao ny tanora tezatezana anatina kolontsaina mampihomehy be. Aza miditra amin'izany politika izany lahy. Inona ny idiran'ny lahy amin'izany? Fianarana aloha ataovy tsara, ambanimbaniana, tanora tsy mikatona aloha malemy eo lahy. Inona ny idiran'ny lahy amin'ny politika? Dia en même temps izay mamorona compte fake fitondrana na ny misy olona mamorona compte fake maneho hevitra misolo tena an'ireo tanora tsy maneho hevitra ireo ampatoriana ireo. Zany zany marary anahy mihitsy mieritreritra an'izany satria izao eny amin'ny tambazotra sosialy amin'izao ahafahana maniova firenena. Raha samy miteny ny olona rehetrarehetra eran'ny tambazotra sosialy misy firenena miova eto Madagasikara. Satria samy responsable no avy tadio nampahafantarina amin'ny malagasy zany hatramin'izay hoe politika zany tsy nanan-kanina, tsy ny politika dia io ny sakafo hohanina. Ka raha sitomina amin'ny tanora hanao politika eny amin'ny tambazotra sosialy, tsisy mpitondra anao foana zany rangahy eo fa ny olana dia ampatoriana ny tanora. Afaka mampiasa an'ity avy eo hoe taizatezana ao anatin'ny kolombody. Atao varinany amin'ny zavatra. Tena varinany amin'ny zavatra tsisy dikany ny tanora amin'izao. Dia izay zany. Dia avy eo amin'izay ilay resaka fampediana foko. Voalohany indrindra aloha raha ny zavatra tsikatro il y a un mois mbola tsy dia nisy resaka ilay adi-poko. Mbola tsy dia mivoaka teo amin'ny commentaire teo amin'ny commentaire amin'ny publication teo ilay resaka adi-poko. Fa tsy haiko fa misy fomba fiteny izay hoe
ohatrany hoe lasa ohatrany hoe tsipaka amin'ny alaina ve sa ahoana rehefa manomboka tsy stable amin'ny fitondrana anankiray dia micréer moyen izy hafahana mirester au pouvoir dia il y a ataoko hoe tapa-bolana zany zay tena nandeha be ny resaka adi-boky eto amin'ny firenena hoe rehefa nareo ao Antananarivo ao dia zao misy olona zay misy influenceur zay tena tsy tiako izy za tonga dia miteny hoe tsy tiako izy isaky miteny hoe raha tao Antananarivo zao nanao an'ity zavatra ity dia zay zavatra ohatr'izay foana nisy tomany amin'ny videoany dia zay nefa le izy za moa zany tsy adi-boky loatra fa resaka centrisme kanefa mivoizina tsikelikely dia mivoy tsikelikely dia be da be ny influenceur miteny amin'izao hoe isika tsy ahita filoha côtier hitondra tsony misy manao commentaire an'izany fa mila arovantsika ity dia mahagaga anahy konkoa ilay tanora moa tsy afaka mandinika ve sa hoe ahoana fa maheno an'iny izy tena ady zany ao anaty commentaire hoe nareo tazominareo ny fahefana misy hatraminy hoe ireo merinareo zany hitazona ny fahefana mandrakizay dia nefa le izy rehefa tena dinihana efa betsabetsaka ingeny ohatra hoe amiral Didier Ratsiraka inge zao tsy teto ampovoantany fa rehefa voizina sotosotomina le ankizy amin'ny zavatra tokony maharary anazy identité anankizy anankiray zany sotomina izany dia lasa tsy mandinika intsony le ankizy dia nefa ny zavatra ratsy be indrindra ny amin'io zavatra fisotomana adi-boky io raha tena miady tokoa ary le foko dia hanao akory dia le état fédéraliste zany raha le état fédéraliste zany tsy haiko hoe fantatry le ankizy tokoa ve hoe ohatry ny ahoana zany ny tena fandehany io za manokana za tsy contre ny resaka décentralisation tsy logika kosa zany hoe aty ampovoantantsika aty amin'ny Antananarivo dia mifangongo aty daholo tsy logika zany aminahy satria ahoana ohatra hoe resaka pêche ministère en pêche aty Antananarivo inona no jonoinao aty Antananarivo normalement tokony hoe mba hoe any Mahajanga any amin'ile tena misy an'le zone tena hoe hotrandrahana zany satria resaka pêche eto Antananarivo tsy dia misy hoe inona loatra fa makamba zao ny tena chiffre d'affaires Madagasikara ohatra na amin'ny resaka pêche dia be da be ny zavatra tsy mandeha amin'ny lonina dia izay ilay takiana amin'ny resaka décentralisation fa zany no tokony hisaritana ny sain'ny ankizy zany fa manjary lasa ohatra hoe lasa tairina amin'ny adi-boky fotsiny dia mikorotana eto angentsika dia ny olona ange ho voky amin'ny politika fotsiny izay mamparary ny foko dia ho an'izay manana tanjona politika moa dia mizotra moramora mankany amin'ny fanatrarana ny tanjon'ny politika mazava ho azy isika ny tanora lasa variana amin'ny ady hevitra ao anatin'izay hoe adi-boky izay sy ny resaka rehetra teo efa mamaraparana ny fotoana sady isika fohy dia fohy ilay fotoana rehefa tena hitondrana ny hevitrareo tanora fa fanahiniana moa izany hoe ianao tanora no nantsoina hitondra ny hevitrao tao anatin'ny herinandro isika tao aoriana ny marche pacifique izay notarihan'ny tanora teny Ambohijatovo nakeny amin'ny 13 Mai iny dia misy fisamborana andreo mpitarika ny hevitrao manokana satria efa mamaraparana isika tena ireny ve no tokony andraisan'ny fitondrana an'izay fanehoan-kevitra ny tanora izay sa tena misy zavatra hafa kosa ihany koa ao ambadika mety hoe mahatonga an'zareo nandray an'izay fanapahan-kevitra izay voalohany aloha raha notaniana hoe ahoana ny aviako mikasika an'ireny zany tsotra fotsiny tsy metiko ahoana moa ny ampetezana izany hoe rehefa nitolona ve dia avy eo ilay tanora avy nitolona indray samborinao ohatrany hoe tsy haiko hoe misy zavatra tsy mety ao tena tsy mety zany ary eto manararoatra mitaky satria mitaky famoahana andreo tanora reo raha ohatra ka mbola tsy mivoaka izy amin'ny saora itenenantsika izao raha ohatra mbola tsy mivoaka zareo mitaky foana satria tsy mety zany zava-misy eto Madagasikara zany mikasika an'io zavatra io dia misy miteny hoe voakarama ireo tany voakarama ary izay moa no nanenjehana zareo hoe association de malfaiteurs atteinte à la sûreté de l'État sy ny sisa dia nefa misy konkoa
ny tanora tsy voakarama. Dia zany hoe izy anankiroa ireo zany mbola fantarina daholo hoe iza no iza no tsy iza, misy ve le izy rehetrarehetra. Kanefany zao no tsy haiko hoe mety hoe azony ihany fa tsy azoko aloha e. Ny fitondram-panjakana zany raha mieritreritra manana image tsara dia maninona izy no misambotra tanora voalohany indrindra. Misy moyen be dia be ahafahana migérer conflit ao amin'ny firenena. Dia zareo naneho hevitra teny an-dalambe dia avy eo nisamborana. Zany zany ohatran'ny hoe tonga dia hoe hanimba ny image amin'ny PRRM mihitsy zany. Ka tsy haiko na raha atao hoe neutre dia ozy izy hoe misy mifanipoditra akondro ao. Mety misy olona ao akaikin'ny filoha, mety misy olona mifanakaiky amin'ny filoha manao izay ratsy ny imagen'ny filoha. Na hoe ny zavatra hita aloha zao raha n'ilay déclaration PRRM dia ohatran'ny hoe izy mihitsy ny tena resy lahatra hoe izay fauteur de trouble. Ka iny mazava be fa solution ve ny fisamborana an'ireny ankizy ireny. Za mahita hoe tsy mety ilay izy. Dia amin'izao amin'izay zany raha ohatra zany tena mandeha any amin'ilay fitakiana tena izy ilay ankizy, tokony tsy samborina izy. Raha misy an'izay resaka hoe misy vola ampiasaina mba hanonganam-panjakana izay dia ataovy ary ny fanadihadiana. Dia rehefa hita tokoa fa nanao an'izay ilay ankizy anankiray dia anjaranareo responsabilité amin'ny fitondrana izay. Fa raha toa ka tsy nahita ianareo mandritra ny fotoana itenenana dia misy zavatra tsy mety ao. Dia raha araka ny zon'olombelona ve dia ankizy tazomina adiny firy ihany dia mba normal. Izay fotsiny. Mamarana tanteraka ny fotoana isika satria manana 3 minitra eo sisa i Jonathan. Mety hoe hitodiana mankany amin'ny tanora na hitondranao an'izay hafatra mety tianao entina ankoatran'izay hamarana antsika fandarana ary. Hafatra angamba ny amin'ny tanora mila mandinika amin'ny resaka politika eto Madagasikara. Dia ny tanora rehetrarehetra konkoa tokony ho sarotiny satria tsy tanora fahatany fa aoriana kely ao hanana responsabilité. Dia ny dikan'izay zany no avin-janaka ahoana. Mialo hoany foana. Raha hiteraka za zao amin'ny parenthèse kely ity 30 taona normalement efa tokony eritreritry ny hiteraka. Dia nefa amin'ny tena mampisalasala anao hoe ahoana moa zany ilay hiteraka eto nefa ny tena ty fiainana malagasy ty hihetry ihany. Dia izay zavatra izay tena mahasarotiny anahy. Raha olombelona misaina zany dia tokony hitsinjony ho avin'ny taranaka foana hatrany hatrany. Satria tsika zao ty zany tena marary anahy konkoa. Tsika zao eto Madagasikara nefa tsy ny malagasy ny patron amin'ny malagasy. Tsika tsy tompon'ny arenantsika. Misy olona be da be mitrandraka eto amintsika, misy olona mifehy antsika. Tsika samy gasy lozana mifanenjika amin'ny adi-boko. Tena tsisy idirany mihitsy, tena hoe adalàna zany. Dia raha isy hiteny indray zaho hoe hitata satria mitady plasy dia tonga dia teneniko eto faraparany hoe non, tsy mitady plasy aho. Tiako kokoa mivelona amin'ny zavatra niariako. Kanefa raha aorianao na hivelona amin'ny zavatra niariako ary dia tsisy système hampanjary an'izay, izay mampatonga anahy tsy mijanona amin'ny teny. Ny anahy fitiavan-tanindrazana no itenenako. Teneniko tsotra ohatr'izay fotsiny ilay izy. Dia isy hiteny foana ny eo, tsy maintsy isy hiteny hoe mangina fa mitady plasy ianao dia tsy maninona. Fa eto fa olombelona foana ny hoe tena faharesen-dahatra hoe tokony azo avota an'ity Madagasikara ity. Ay dia tsetsatsetsatry aritra. Misy fanampiampona be foana eto Madagasikara miteny hoe tsy ho avitra intsony ity firenena ity. Dia ozy izy hoe raha gasy samy gasy aloha tsy mifanampiampo e. Raha mbola eto za, raha mbola betsaka ny olona mitovy aminahy dia azo avota an'ity firenena ity. Izay fotsiny. Misy fanantenana. Ankasitrahany Jonathan mitondra izay hevitra ho izay tato anatin'ny fandaharana tamin'ity alina ity.
dia mirarosoanao ihany koa amin'ny mahatanora anao manana an'izay hoe faharesen-dahatra ao manokana izay sy fahavononanao mitondra foana ny hevitra ao an'ny firenena dia mametraka ny veloma mandrapitafa ao amin'ny manaraka indray eto amin'ny fandaharana mihitsy izay fa mbola vonona ianao hitondra ny hevitra ao amin'ny fotoana manaraka izay hanasananao eto amin'ny fandaharana. Satria veloma tompoko. Izay no antsika manakatona ny fandaharana ary isaorana isika rehetra niaraka taminay hatramin'ny farany araka ny efa nambarantsika teo Jonathan Malagasy izay tanora tena hoe nitolona teto amin'ny firenena mbola mitondra ny heviny hatramin'ny androany ho an'ny firenena no nentina no nasaina manokana hitondra ny heviny dia ahafahantsika rehetra mahafantatra mahatakatra n'izay hoe lôjika ny amin'ny hoe inona ny tena andrasan'ireo tanora mahatonga azy ireo tsy mangina hatramin'ny androany teo ary ireny fanovana fitantanana teto amin'ny firenena ireny. Mametraka ny veloma mandrapitafa ao amin'ny herin'ny anio indray ny fandaharana rahantsika amin'ny andro Razana Drakoto ny tenako mametraka ny veloma ao amin'ny manaraka. Veloma tompoko.